Fanatomboka tamin'ity androan'ity ihany koa ny fampahafantarany ao anivon'ny tanàna Antananarivo ny lamina vaovao izay mahakasika ny fiantson'ny fiara eny amin'ny toerana natokana izany na ihany koa mahakasika ilay tetikasa au rodateur. Jemimara Danielina sy Mamra Samuel Trany. Toerana telo eto Andrenivohitra no anombohan'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny orinasa tsy miankina iray ny tetikasa au rodateur izay lamina iray mahakasika ny toerana fiantsonan'ny fiara eto Andrenivohitra. Isan'ny anombohana ny tetikasa filamatra ny eo Analakely, Antsahavoly ary Antaninarenina. Manomboka androany no manomboka ny fampahafantarana ny olona ny fomba fampiasana ny au rodateur. Izy io dia misy kipitsopitso kely be da be amin'ny lafiny teknika moa zany tena marimarina kokoa. Zany hoe misy ohatra hoe fandoavana ny vola atao par Orange Money, Telma na ny Airtel Money dia ohatra anankiray zay misy ihany koa nefa ny fividianana ny ticket. Ny au rodateur dia tsara marihana fa projet pilote no atao mandritra ny enim-bolana eto Antaninarenina, Analakely, Antsahavoly no isin'ilay izy teo amin'ny voalohany aloha zany zao. Zany hoe fampiarana an'ilay izy amin'ny voalohany zany mandritra ny enim-bolana eo manomboka eo amin'ireo toeran'ireo ihany. Mbola betsaka ireo olona tsy mahafantatra ny mahakasika ity lamina vaovao ity toy ireo mpanamboatra finday anaty fiara etsy Analakely. Izy aloha fahitana ihany miseratra ny mbola tsy dia fatapatatra tsara loatra le zavatra ampiasaina an'ilay izy fa eo ampiarasana an'ilay fampiasaina an'ilay izy zany zay zao le fiasan'ilay fitaovana mihitsy zany zao mbola tsy fantatra mihitsy hatramin'izao zay ary zany mbola mifampanontany hoe ahoana sy ahoana fiasan'ity zavatra ity. Tsy mahakasika azy ireo kosa ity tetikasa sy lamina vaovao ity raha ny nambaran'ny mpamily fiarakaretsaka miantsona eto Analakely. Voatery lezera zany regny tasy andray ny taxi regny tasy teo manaparikina ny ho an'ny lezera zany regny. Amin'ny faran'ny volana Janoary izao no anombohana ny tetikasa au rodateur iarahana amin'ny orinasa Easy Park izay orinasa malagasy ihany.